sotra tompotsika reny zany izy efa samy raha laza nanao mission i marika moa jely fa mbola miasa mampitsabo azy garde izy fa izy mpitsabo nandeha tany dia saorana ny tompo ny favitany miasa ho an Jesosy ny voninahitra ho azy ndera tsika tsy arom-bavaka hatrany atsika na tsy mandeha ny ara rehefa misy fiomona koa mampanahy tadidinareo ao anasan'ny apôstôly to faharoa ambin'ny folo rehefa voasambotry Petera voasambotry miaramily Petera no fitoriana filazantsara dia nigatry Petera rehefa nigatry Petera dia voalaza ao anasan'ny apôstôly to faharoa ambin'ny folo ao hoe ny fiangonana naherina angataka ho an'ny Petera rehefa naherina angataka ho an'ny fiangonana ho an'ny Petera ny fiangonana dia tonga ny anjelina nanafaka anazy tao anatin'ny figadrana tao amin'ny fomba tsy takatry ny saina fotsiny efa miaramila maromaro manodidina ny Petera sady manery ny tokony fa tonga ny anjely dia mamotsitra ny fatotra rehetrarehetra tao dia mitondra azy ny tety efa varavarana rosa varavarana firy manampivoaka ny fonja fa ny anjely nanamoaka azy dia mitondra azy dia nivoaka tanteraka afaka atao amin'ilay fonja mihitsy izy tonga tany amin'ny mpiara-vavaka mihitsy Petera rehefa avy eo no nieriny vavaka zany zay zany hoe tena tiana apetraka amintsika hoe isika zay manana an Jesosy zay zanak'Andriamanitra dia tena irayntsika corps vatana anankiray zany io fa misy no hoe misampatsapaso ohatran'ny vatanao ohatran'ny vatanao tena anankiray fa misy rantsana maro samy manana ny anjara asa sasany maso sasany vavony sasany sofina sasany tongotra sasany tanana fa samy ho amin'ny tena daholo eo zay koa tsika hoe rehefa misy no manao mission zay afaka ataon'ny tsirairay avy vavaka voalohany indrindra fanohanana bavaka voalohany indrindra fa fanohanana ny asa koa avy eo am'izay mety hoe fitaovana afaka omenao vola afaka omenao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra zava-dehibe koa zany rehetrarehetra zany dia saorana antsika matsiaro-bavaka saorana antsika mamohana bavaka fa ilaina ny miarany fampitatana amin'ilay fitoriana ary zay ny antony hoe ilazana ny vaovao amintsika rehetrarehetra eto hoe fitoriana filazantsara sala amin'izany dia mitohy ny fitoriana mitohy ny asa dia amin'ny 22 juillet hatramin'ny 29 juillet dia itorinay any amin'ny faritra varatra iny any Sahavaza Sabava Talava Oimara Andava misy rangataka misy tany hoe tena mbandao mahitory any fa misy taona tanàna anankiray tonga dia etsehany devoly tonga dia posede tanàna anankiray misy devoly daholo ny olona ilana ny fitoriana ny filazantsara be da be ny tanora be voka tsy manambady satria tsy mahalala ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra be da be ny divorcé remarié manambady saraka manambady indray fizangazangana zany raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena be da be ny sala amin'izany zany hoe ao anatin'ny aizina amin'iny faritra iny misy ihany mazava misy efa magnetahita ny tenin'Andriamanitra any dia zay indray ny asa atao any Andapa misy tanàna maro be tsy haiko avy ny anaran'ireo tanàn'ireo fa ho tetezina tsirairay ireo hitoriana ny filazantsara avy eo Ahosambava avy eo any Antalà ireo zany ao anatin'ny herinandro zay nitoriana any amin'iny toerana mangataka vavaka amintsika amin'izany fitoriana zany mangataka fanohanana vavaka rateram-panakoanao anohany ara-bolana zany asa zany amin'izay fahafahanao zay araka ny fahafahan'ny tsirairay avy raisina mpitiavana raisina tanam-popo zany asa daholo zany ary asa petraka ny tompo tanterahana ampahany zany fa any ambany any Sakarany koa any koa misy vondron'olona zay mangaetaeta no vangina ihany koa mbola petraka amin'ny tompo koa ny fitoriana any Sakara any Tuléar sy ny maro samihafa mandrapivery Jesosy dia tsy maintsy mandeha tsy maintsy mandeha satria mbola hoy Jesosy hoe manana ondry hafa zay ivelan'ity vaty zay mbola tsy tafiditra ho taoko andiany ray reny tsy mianina zany ianao mipetrapetra-potsiny amin'ny confortnao eo sy ny mahafinaritra anao eo sy ny mampetipety anao zay le tamin'ny heriny hoe filazantsara mahafinarinaritra atsika fotsiny tsisy ady tsisy combat ny oratsika leratsika zay mampety atsika fa tsika ilain'ny tompo manana fandavatena manana sakrifisy amen dia andao tsika hivavaka Jesosy misaotrany amin'ny teninao zay mbola mamporisika anay mba roso sorany ianao ny fitoriana zay afaka natao tany Itondy ny fiarovanao anazy 5 rahalahy tamin'ny ratsy namatsinao nombanao nafahana ny tsabona marary nafahana nitory ny filazantsaranao nafahana nampianatra
nafahana njara ny fitiavanao. Sorarenao fa miaro tamin'ratsy ianao atotsy matsara dia totrananarivo indray vonatra dia hoanao ny amin'izany. Petraka anao ny tsirairay avy dia mbola miasa honao misehatra ny fitorinan'ny filazantsara, mbola nafihery ianao, mbola meno fanahy ianao, mbola hitarika ianao ao amin'ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy Tompo ianao no antony havelomanay, ary ataovy mandreny bitsiky ny fanahy zay tahaka anao, zay tery ampanahy ihany koa hitory ny teninao amin'ny olona rehetra mba azon'izy ireo famonjena. Halleluia, amen. Ndao resika ten'Andriamanitra Jaona toko faharoa ambin'ny folo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Pasika, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy. Ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy lanjan'ny iray livatra, dia nanositra ny tongotry Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno nianitry ny menaka ny trano. Ary Jodasy Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa amadika azy, nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300 ka nomenany malahelo, ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahinana malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo kanaky izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro anamboarany ay aleviny io, fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'ny jiosy nahalala fa teo izy, dia tonga teo nefa tsy noho Jesosy ihany, fa mba hahitany Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa niendry afaty any Lazarosy koa ny loham-pisory, satria izy no nialaminy maro tamin'ny jiosy ka ninony an Jesosy. Amen. Fampianarana omeny Jesosy tsika androany ao an-trano ty tantara ty no mitranga. Ao an-trano anankiray ao Jesosy, fa ao an-trano anankiray ao ny misy an Jesosy io samy hafa ny olona ao. Fantaro zay zavatra zay. Ao an-trano io ao Jesosy, rehefa ao Jesosy izavy tao Lazarosy, Marta, Maria, Jodasy sy zay hafa teo. Ao Jesosy fa samy hafa ny olona tao. Toy hoe raha itentsika dia ary tokoa Jesosy, fa mety samy hafa ny olona ato, samy hafa ny toe-po, samy hafa ny toe-panahy, samy hafa ny zavatra mampirisika. Fa ny fampianarana hitatsika eto tena maneho zavatra anankiray hoe sakrifisy toy ame tamin'ny heriny. Raha hifantoka tsika dia mifantoka bebe koa amin'ny Maria. Rehefa tonga tao Jesosy dia tonga Maria. I Maria dia nakamenaka manitra tsara ny sarobidy lanjan'ilay livatra nosorany tany tongotry Jesosy, ary namoaka tamin'ny voalohany izy ary feno anitry ny menaka ny trano. Ny anankiray i Lazarosy ilay natsangany Jesosy tamin'ny maty dia nanao fanasana ho an'i Jesosy. Ny anankiray Marta nanao raharaha. Marta moa zany dia mpanao raharaha foana, satria tamin'ny anankiray le tary amin'ny anankiray le tsy mampaninona anao ve zao zavatra misy zao Marta efa nanao raharaha koa tamin'iny. Dia Jodasy lay tao anatiny hoe mpangalatra teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy dia tsy dia tena hoe fiahina malahelo loatra sy ny sahirana le hoe nandany an'le menaka teo an-tongotry Jesosy,
fa izy lay mpangalatra dia ohatra hoe lany fotsiny le menaka nomena natao tongotsy Jesosy. Fa ny zavatra tena apetraka amintsika hitsariana antsika ao anatin'io fitoriana io a dia tokana ihany hoe manahoana ny fahafoizanao an Jesosy, ho an Jesosy. Manahoana ny tena hoe fanokananao tena ho an Jesosy. Any amin'ny asan'ny any amin'ny Korintianina any dia misy miteny zay hoe izay dia anitry Kristy. Izay dia anitry Kristy a hanitra ho famonjena ho an'ny olona. Manahoana ny fijoroanao vavolombelona amin'ny manodidina, ny fiainanao amin'ny manodidina. Move mitondra hanitra ho an'ny olona ianao. Move mitondra fanantenana ho an'ny olona ianao. Mitondra fiainana ho an'ny olona ve ianao ny fisianao amin'ny toerana anankiray. Fa raha maka ny toerana maritsika dia teo an-tongotsy Jesosy izy. Rehefa teo an-tongotsy Jesosy izy a vakiny ny menaka dia nosorana ny tongotsy Jesosy manitra ny trano. Nisy hanitra tao an-trano zany. Zaho sy ianao koa dia natsoina ho amin'izany. Zaho sy ianao koa dia natsoina hoe hitondra ny hanitry Kristy. Mahasarika ve? Mahasarika ve? Manintona olona ve? Ho ao amin'i Jesosy ny fitondrantenanao, ny fiainanao. Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa. Andininy fahafito amby roapolo. Toko voalohany andininy fito amby roapolo. Fa any ataoko aoka ny fitondrantenanareo homendrika ny filazantsara ny Kristy. Fa hany ataoko aoka ny fitondrantenanareo homendrika ny filazantsara ny Kristy. Mba handrenesako ny toetrareo na ho tonga aho ka ahitanareo na tsy tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miesaka ampanoso ny finoana ny filazantsara ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahoriny ianareo na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ireo dia mahariky ny fahaverezany zany, nefa mahariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy nihinona azy ihany fa niara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Inona ny antom-pisinao eto tany? Inona ny tanjonao amin'ny fiainana? Inona ny mahamaky anao? Inona ny mahamatimaty anao? Inona ny zavatra tena hoe mahaliana anao? Mahaliana an' Jesosy ve? Mahamaky an' Jesosy ve? Mahamaty an' Jesosy ve? Mpianatra Jesosy ve izao? Mpianatra Jesosy ve ianao? Fa natao ianao eto tany matoa ianao eto tany dia iainao an' Jesosy zay fa tsy iainao anao. Ary raha no iainao an' Jesosy ianao, Jesosy ny iainao an'ny hafa dia iainao an'ny hafa ianao zay. Iainao an'ny hafa ianao zay. Jesosy tsy eo intsony. Efa miverimberina amintsika isanandro zay. Jesosy tsy eo intsony. Fa ianao misolo tena an' Jesosy. Ka mahasolo tena an' Jesosy zay ve? Mitondra ny hanitry Kristy ve ianao? Mitondra ny hanitry Kristy ve ianao? Mahafoy ny zavatra rehetra ve ianao? Manoka tena tanteraka ho an' Jesosy ve ianao ka iaina araka izay tiany, araka izay sitrapony? Fa Jesosy koa niema omena zavatra. Tsika foana mangataka amin'i Jesosy a. Voateraka Jesosy dia inona nataony magy? Na inona? Nanome. Jesosy
sy ny magicien ireo tsy jiosy reo fa olona avy any amin'ny toerana hafatany nahita ny kitany nalala hoe iny kitany iny mitondra makao amin'i Jesosy. Ary dia nanome endoka manitra ho an'i Jesosy ireo, nanome volamena ho an'i Jesosy ireo, nanome zavatra teo amin'i Jesosy ireo. Jesosy teraka, Jesosy mbola kely dia efa nanolorana zavatra. Mahafoy ho an'i Jesosy ve ianao? Izay indray fampianarana zany amin'izao amin'ity androany ity. Jesosy rehefa tonga teo amin'ny Jaona 4 dia inona nilesahany tamin'ilay vavy Samaritana? Omeo rano ao ny sotroko, omeo rano ao ny sotroko. Ianao ve jiosy dia omeko rano? Samaritana ve dia ame rano anao? Fa nangataka rano Jesosy ho sotroko. Inona ny fonao ho an'i Jesosy? Inona no omenao ho an'i Jesosy? Inona no tokanao ho an'i Jesosy? Dia eto amin'ity anankiray ity ny vakina mihitsy ny menaka dia natolotra ho an'i Jesosy. Misy tantara anankiray koa amin'ny Luka 7 tovitovy amin'io. Le tao amin'ny tranon'ny Simona, tao amin'ny tranon'ny Simona rehefa tao Jesosy dia ilay vehivavy izay ratsy fitondratena hoy ny voalaza dia tonga dia nitomany teo amin'i Jesosy ny ranomasiny nakotsany tokony Jesosy mihitsy, ary navony menaka ihany koa izy nosorany teo amin'i Jesosy. Misy fahafoizana ho an'ny tompo. Tadidinao ilay tenin'i Jesosy amin'ny Matthieu 5:20. Nona dia nanino? Tsy nanan-kitafy narary tany an-tranomaizina vanginareo. Izany hoe izay nataonareo tamin'ireny madinika ireny ozy izy dia nataonareo tamiko. Misarika ny saintsika mihitsy zany amin'ilay hoe asa ho an'i Jesosy, fahafoizana ho an'i Jesosy. Ary Jesosy tsy eo fa izay ataonareo amin'ireny madinika ireny no efa nataonareo tamiko. Ampianarina ihany koa zany tsika ao anatin'izao fianarana miaraka amin'ny tompo izao hoe olona mahafoy, olona manome, olona mizara. Nomena maimaim-pony ianareo dia mizara maimaim-pony. Nomena maimaim-pony nareo dia mizara maimaim-pony. Any fitoriana tenin'Andriamanitra zany, any fizarana tenin'Andriamanitra zany. Be be tenin'Andriamanitra milaza ao zay koa lazain'i Jesosy any amin'ny Matthieu any. Omeo ozy izy zay mangataka aminao fa zay ilaoza mihodina. Hoy tenin'Andriamanitra hoe raha mbola azo ny tananao atao ihany, aza mamihana ny soa amin'izay tokony omena azy. Aza mamihana ny soa amin'izay tokony omena azy. Zany hoe dia tamin'ny tompo zany dia olona mahafoy zay, olona manome zay. Misy karazany maro zavatra jereviko ihany koa nampisana an'ilay olona tsy omby 5,000 fantatrao hoe avy aiza ny aingany iny. Ankizy lahy zazakely ny aingany iny. Inona tany amin'ilay zazakely? Mofo 5 sy ny hazan-drano roa tany aminy iny. Asa hoe mofona midiny ve fa tsy lafo ny mbola mety tokony amidy rapitso sa hoe inona fa misy zazalahy manana mofo 5 sy ny hazan-drano roa. Fa tsy mifikiriny teo aminy zany, tsy nitazominy teo aminy zany fa nentina anakaizy, nentina teo amin'ny Jesosy aloha. Dia Jesosy nanino? Jesosy nisaotra. Jesosy natanona avy eo alaharo amin'izay ny olona izarana anazy. Nampitomboany Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano roa fa ny fiaingany iny tany amin'ilay zazalahy. Zay nanome, zay nanolotra, zay nahafoy zany. Fianarana ho antsika ihany koa zany zavatra zany hoe tena hoe ny toetra an Jesosy. Zay le lazain'ny Joana teo hoe le karakteran Jesosy hoe hita eny aminao, le toetra tia manome zay, le toetra tia manolotra zay. Izy rehetra nomeny le zazalahy fa tsy hoe alao ranga mofo roa dia alao tapahana kely ty tondro ty dia alao patazoko ny ambiny.
fanafony ny rehetrarehetra ho an' jesosy zay a dia lamokisana olona tsy ompidimy arivo tsy hainao fa izany mirakle ao am' jesosy zany dia nisy ambony firy le izy 12 sobiky nisy ambony le izy a sy ora fanomena le zazakely le aveo mba omeo zaza io fa isana nomean'le izy nisy fahafoizana zany tao nisy fanomezana tao toetra ny zanak'Andriamanitra ihany koa zany toetra tia manome tia manolotra zay nataonareo tamin'ireny madinika reny nataonareo tamiko mbola manindry antsika misy fanamasy tao anatin'izany hoe tahaka le fampianarana tamin'ny hery hoe misy sakrifisy ao e misy fahafoizana ao e ary fahafoizana ny tsara fahafoizana ny tsara satria Andriamanitra manao ny tsara dia ianao koa mpanao ny tsara tahaka anazy ianao dia manao ny tsara manome ny tsara halleloia mazava amintsika ve zany zavatra pratika zavatra tsoratra ary mbola nampianarana hoe aza miandrony hoe manambe vao manome halleloia zay ve mofo dimy sy azalany roa mana isan'andro fa tena hoe nafoy ny asa ataonao ne tsy voatery mitory ianao fa ny asa ataonao dia masarika olona ho an' jesosy rehefa aveo mety ozy anao aveo hoe anao dia le mofo fotsiny mamaika ty olo tiaka ty amiko tsy maninona raha zay mamaika anazy fa rehefa aveo voakasika ny fo ny anaikin'ny jesosy izy fa ampiasaina ny fitaovana rehetrarehetra ampiasaina ny fomba rehetrarehetra tena hoe itaomana olona ho an' jesosy mitaomana olona ho an' jesosy mitondra ny handry kristy venao fa anisan'ny handry kristy zay a anisan'izay hoe mianaka-mandry zay a dia le toetra tia manome le toetra tia mafoy le toetra tia mizara halleloia raha vato raha nampianarina ny tenin'Andriamanitra ato ianao ary nampianarina ny filazantsara rehetrarehetra nomena toetran' jesosy omenanao dia toetran' jesosy tia mizara toetran' jesosy tia manome sanatria raha aminao ato mandeha mamangy olona ka mandeha mitory aman'olona ka angataka zavatra amin'olona aveo hoe omeo anaty modo ty ho ampiasaiko mba hivezivezeko eto aminao tsy aveto zany tsy mampianaran' jesosy zany rehefa miforme anao a mampianatra anao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mampaka zavatra any amin'olona any rehefa mamangy olona ianao tsy mangataka vola any amin'olona any rehefa mizara tenin'Andriamanitra ianao tsy maka entan'olona any rehefa mizara ianao manome maimaim-pona ianao satria nomena maimaim-pona halleloia tantarao aty raha sanatria misy an'izay ano any fa rehefa nomena dia nomena maimaim-pona fa talon'olo reto misy oatra amin'izay mamangy any a dia mitory aman'olona any a mahita poketra tsaratsara dia manao resaka lafo eo hoe te azo ny poketra any aminao iny mamangy olona any a mitory tenin'Andriamanitra any a dia mba omeo firekely fa zanaka ty aminao zay raha mitory isika raha mitory raha mandeha mitory sy manambara ny tenin'Andriamanitra maimaim-pona zany tsy hiakana vola na aminiza tsy hiakana fitaovana nomena maimaim-pona dia mizara raha maimaim-pona raha fifalian'ny olona ny anomezany ary vokatry ny folo ary tena hoe fonya omena raisinao mpitiavana zany raha mandroso izy izy hano zay sakafo omena ao anareo ao ho ano zay sakafo omena anareo rehefa mandeha miatafika anareo fa tsy sanatria tsika ny andeha andromba sy amitaka olona sy toa tena omeo fa tena mahazo tsara be ianao rehefa aveo omeo fa tena hotahina ndray ianao rehefa aveo ho an'le andeha hitory zany ho an'izay mizary zany ho an'izay mamangy zany a tena mila mipetraka zay hoe olona marina olona mahitsy olona tsy tikely olona tsy mikendrikendry zavatra olona any atokantrano any fa tena hoe fitiavan' jesosy ny andehananao any dia fitiavan' jesosy ny torianao any a momban' jesosy ny ambaranao halleloia azonao hoe zany filazantsara zany so dia fangaro aminao fa manome mizara fa tsy atao akana zavatra any aman'olona ny filazantsara tena apetraka mihitsy zay zavatra zay tsy atao akana zavatra any aman'olona ny filazantsara marina hoe nanome an' jesosy teo mizara ho an' jesosy teo a fa tsy exploitena olona zany ny filazantsara tsy amitahana olona ny filazantsara tsy anaovana business ny filazantsara fa te hoe nanambarana an' jesosy fotsiny a nomena maimaim-pona mizara maimaim-pona halleloia ny toetranao ny toeponao mombanao rehetrarehetra
manomanitra mitarika olona ho an' jesosy ve, manitona ny olona ho an' jesosy ve, manaitra ny olona ho an' jesosy ve? Sasanatria midy ny varavarany lanitra noho ny toetranao, sasanatria midy ny fanjakan'andriamanitra noho ny fahitan'ny olona anao, ka tsy te hivavaka izy a, tsy te eo tenin'andriamanitra izy a, tsy te handroso izy a, satria ianao tsy manimanitra jesosy. Halleloia. Satria ianao tsy manimanitra jesosy dia tsy mainka ny olona, tsy rototra ny olona. Karaktera lasaina vavy mila amboarina. Ny karaktera, ninona hoe? Ny toetra mila amboarina. Mba ny toetra jesosy ny teny aminao. Raha mahaela lava ianao tsy voasarika eo ny olona. Raha kizitina lava ianao tsy voasarika eo ny olona. Raha mpanao asa tanana ianao a, raha mpanao asa livreo amin'olona ianao ka tara lava ny livraison anao a, tsy voasarika eo ny olona. Hoe ianao ve manana jesosy nefa ianao ohatrany tara lava foana, tsy tonga ara-potoana ny livraison anao, ny asa saina ataonao ohatra tsy vitanao tsara, ny asa saina ataonao ohatra ny misy finition tsy dia mety, ny asa saina ataonao ohatra ny averina foana rehefa aveo arefera. Tsy mitaratra an' jesosy zany. Tokony zavatra tsara ny ataonao a, zavatra mety ny ataonao a, ara-potoana mendrika ny tompo. Halleloia. Raha mpanjaitra ianao tsara ny zaitra, miteny anao amin'ny zoma ny livrena mba tonga ny amin'ny zoma fa tsy hoe le zoma roviana moa io. Halleloia. Tena hoe zavatra matotra tsara amin'ny jesosy ianao hoe mba azo iankinany, mba azo anteherany. Ny toetranao ny tadavan'olona an' jesosy avy eo, ny toe-panahanao ny tadavan'olona an' jesosy avy eo, ny toe-ponao ny tadavan'ny olona an' jesosy rehefa avy eo manimanitra an' jesosy Kristy, manana fiainana any aminao, misy zavatra mahasarika any aminao satria jesosy ao anatinao velona, satria ny fanahy masina ao anatinao a mamoaka an'le vokatry ny fanahy ianao, fandeferana, fifaliana, fiadanana, faharom-po sy maro samihafa, mitondra vaovao mahafaly ianao. Fa tsy isaky ny hita ianao dia zavatra mampatahotra foana ny tantarainao, tsy isaky ny hita ianao dia zavatra hampalahelo foana ny tantarainao. Zavatra samy hita zao ihany mitovy ny zavatra hita, fa ny fitantaranao azy hafa mihitsy. Ary zavatra hitanao amin'ny olona mampitahotra. Firy ny pitsikilo, espion nalefa Mosesy andeha maka ny tany amin'ny tany Kanana, hijereo io ny tany io no andehanantsika, olo valo mba jereo vokeno eo, manahoana ny toe-tany eo. Firy ny olona nalefa tany? Dozy. Dia rehefa verina mitondra ny tatitra, tsy nampitahotra olona daholo ilay kamarony, nampahovitra olona daholo ilay kamarony, hoe maty tsika dia ohatran'ny tsinotsinona eo anatrehany, ohatran'ny valala, tsisy antony tsika. Izy folo dia zay daholo ny lazay. Fa ny anankiroa, Joshua sy Kaleba no nahita zavatra pozitiva, zavatra tsara, zavatra nampahery ny hafa. Samy nandeha ny tany any a, samy nandeha ny tsikilo tany any a, samy nandeha ny tsogodi tany any a, fa le tatitra rehefa avy eo a, tatitra mampitorakovitra fotsiny ny enonenanety, tatitra mampitahotra fotsiny, tatitra tsisy fiainana mihitsy. Marina fa zavatra nisy tany, fa nanome fanantenana Joshua sy Kaleba hoe marina tokoa fa ngezabe ny olona ao, géant ny olona ao, fa aventy ny olona ao, fa Andriamanitra miaraka amintsika dia hampandresy antsika io. Ianao ve mba mirasure olona rehefa mihaona aman'olona? Ianao ve mba mitondra fanantenana ho an'ny olona rehefa mihaona aman'olona? Ianao ve mba mitondra filazantsara, zay hoe filazantsara, évangile, fifaliana, mitondra fifaliana ve ny fisinao, mitondra fifaliana ve ny fanatrehanao, mitondra fifaliana ve zavatra teneninao, sa zavatra ny negatifa foana, zavatra maizina foana, zavatra maroka foana, zavatra mampanahy foana, zavatra mampatahotra foana. Rehefa ao anatinao Jesosy, velona Jesosy, mahery Jesosy. Halleloia. Zany hoe mila mijery anao a, jery hoe tena hoe anome fiainana ho an'ny olona,
anome fanantenana ho an'ny olona, anome fitsara ho an'ny olona, anome tofo ho an'ny olona. Tsy izy io fa Jesosy ao anatinao. Fa matoa ianao tsy mipotra zay dia anao zay tsy manany zay ananan'ny olona ihany e nomeny. Matoa anao zay tsy mitondra fivaliana dia tsy manany ianao. Matoa anao zay tsy mitondra fanantenanan'olona dia nanao koa zay tsy manana. Matoa ianao zay tsy mitondra tosika ho an'ny olona, amporisika ny olona ho an'i Jesosy dia tsy manana ianao zay. Na ianao manana fa misy io tamin'ny toetra ao anatinao ao, na ianao manana fa tsy tena mipetraka ao anao tenin'Andriamanitra, fa mila raisiny Jesosy Kristy io mila tena hoe mahafoy ny zavatra rehetra ianao mahafoy ny momba anao manaiky ny fanapahan Jesosy eferanao mba ampiasan Jesosy ianao. Halleloja. Mba ampiasan Jesosy ianao dia ianao manaiky amboariny. Zay io le izy. Manaiky amboariny ianao amin'ny toetranao, manaiky amboariny ianao amin'ny toeponao, amin'ny fisainanao, amin'ny fitondrantenanao, manaiky amboariny sotefely ianao mba ho hita eny aminao amin'izay Jesosy rehefa avy eo, mba hambary eny aminao amin'izay Jesosy rehefa avy eo. Halleloja. Fa tsy sanatria noho ianao ny tenena ratsy ny filazantsara, tsy sanatria noho ianao ny tenena ratsy ny filazantsara. Ohatran'ilay tenen'i Jesosy ny tao anatin'ny Baiboly hoe ny fanjakan'ny lanitra idikinareo nareo tsy miditra zay te hiditra tsy ampidirinareo. Fa tena mba hainao mihitsy tena hoe fitaovana anankiray mpanarato-olona ho an'i Jesosy, fitaovana anankiray hitondrana ny olona ho an'i Jesosy, velona ho an'i Jesosy, miaina ho an'i Jesosy. Halleloja. Fa zava-dehibe zany. Dia ny atonga an'izay farany maranako azy dia zao, mila farain'i Jesosy bebe kokoa ianao mba hipoiran'i Jesosy amin'ny fiainanao. Sa ho Jesosy ny tena voaloboka, raha miray amiko nareo dia mamobe. Ahoana anaovana an'izay? Mazotoa mivavaka, mazotoa mandray ny tenin'Andriamanitra, mazotoa mivavaka rehefa ohatra misy cellule de prière, vonjeo ny cellule de prière mba manamafy ny finoanao zany, mampiorona anao tsara amin'ny Jesosy zany. Rehefa misy fivoriam-bavaka ohatran'izao ka rehefa tonga le izy rehefa tonga fotoana anankiray hoe misy ny fivoriam-bavaka, manatona fotoana hivoriana andraisana ny tenin'Andriamanitra. I Tomasy eny tsy nahita an'i Jesosy satria tsy tao izy. Azonao hoe zany? Tsy tao Tomasy dia tsy nahita an'i Jesosy, fa mpianatra lelalena zay niara nivory tao dia nahita an'i Jesosy. Halleloja. Tiako apetraka amintsika ihany koa zay manam-pahalalana anazy hoe ny fiombonan'ny mpirahalahy ao amin'ny tompo dia misy zany. Tsy ny mauvaise expérience anao tany amina fiangonana anankiray no itenenanao fa tsisy ny fiangonana. Tsy ny mauvaise expérience anao hoe tranga-javatra nisy tsy nety tany fiangonana tany lazainao fa tsisy tsony fiangonana fa Robinson Crusoe reo fotsiny anao dia mandeha rery. Tsia. Tsia. Misy ny fiangonana aloha dia ianao fampianarana antsika foana zay. Zay. Ianao tempolo fanamasina, ianao trano fanahy, ianao fonenan'Andriamanitra. Zay ny fiangonana. Fa misy koa natao hoe assemblée des saints, fiangonana ny olona masina. Zay ahafahana mifampitantana ao amin'i Jesosy, mifampandroso ao amin'i Jesosy, mifampahely ao amin'ny tompo, miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa teraka angeny fiangonana latsaka ny fanamasina, alohan'ny latsahan'ny fanamasina hoy Jesosy hoe aza mihetsiketsika ao amin'ny hevitra ambony ianareo ambara-panino, ambara-pahafinanareo ny hera avy any ambony. Zany hoe ilay fiombonany zareo reo no mitakiany Jesosy ny latsahan'ny fanamasina. Fa tsy hoe samy latsahan'ny fanamasina tany an-tranony tany izy hoe Petera tany an-dakozia, Marta tany an-jaridaina, Anna tany an-anonany, nasainy tambatra reo tsy mihetsiketsika atao ambony tao. Aza mihetsiketsika ao izy mbara-parafinanareo ny hera avy any ambony. Dia nilatsaka ny fanahy tao anatin'izy ireo. Zany hoe tiako apetraka aminao koa zany zavatra zany. Sao dia mandeha indray ny fampianaran-diso dia lasa hoe tsisy fiangonana zany, tsisy any amin'izay alianao any na eto ianao sendra mandalo na amin'ny vidéo io any amin'ny alianao any misy assemblée, misy fiangonana manana an Jesosy, samy manana an Jesosy. Zay koa le fiangonana zay. Ny fiangonana ihany koa zany dia fitambaran'ny mpino. Ary fitambaran'ny mpino io ao Jesosy Kristy. Na aiza no iangonan'ny ray roa
ny anarako dia eo afovoany ahy. Mila apetraka koa zany zay zavatra zay hoe ny fitoriana dia mifatoka amin'ny Jesosy, ary ny fitoriana dia momba an' Jesosy. Matonga ny teniny atao anatin'ny baiboly aza mafoy ninona ny fiarahantsika miampona takafanao sasany ny baiboly dia fampiana izay hoe misy fiombonana ohatran'izay. Misy fiombonana ohatran'izay zany hoe zavatra apetraky ny tompo iarahana. Tiako apetraka mihitsy zany zay zavatra zay fa indraindray maheno mijery fampianarana sisa dia hoe tsisy fiangonana, tsisy fiombonana sy ny maro samihafa. Dia iso zany famarina ny ten'Andriamanitra dia misy ny assemblée, misy ny corps du Christ. Ary ao anatin'io ary Paoly dia miteny mihitsy amin'ny Efesiana hoe sasany apetra no apôstôly, ny sasany apetra no mpaminany, sasany apetra no mpampianatra, sasany apetra no evangelista, ny sasany apetra ho mpiandry mba hatateraka ny olon'Andriamanitra. Zany hoe misy folo zay zavatra zay fa ny borika le fiangonana dia lazainao fa tsisy tsony. Lasa mifatoka tamin'olona, lasa mifatoka tamin'ny vola, lasa mifatoka tamin'ny activité, tsy mifatoka tamin'i Jesosy, tsy mifatoka tamin'ny fibebahana, tsy mifatoka tamin'ny tahotra'Andriamanitra, tsy mifatoka tamin'ny famasinana, dia hoe tena tsisy tsony ny fiangonana. Fa ny fiangonana dia misy, ny fiangonan'ny olona masina dia misy, ny fiarahan'am-pirehetam-po amin'ny tompo dia misy, mipetraka izay zavatra zay ary ireo fiangonana rehetrarehetra zay tsy mora manaraka ny tenin'Andriamanitra dia mila réformena. Halleloia. Ary rehefa réformena izy dia mila miverina tsara araka ny tenin'Andriamanitra, dia miverina araka izay rintana apetraka Andriamanitra azy le izy. Fa indraindray lasa manaonao foana ny mpino raha vao tsy voaforme dia mieritreritra fa mandehandeha fotsiny dia tsisy autodiscipline, tsisy discipline, tsisy fiarahan'am-pirehetam-po amin'ny tompo, tsisy fiarahana miomona amin'ny tenin'Andriamanitra, tsisy fiarahana amin'ny fampitatana. Fa vadio tsara ny baiboly fa ny epistily dia nisoratana ho amina fiangonana. Ny epistily dia nisoratana ho amin'ny mpiara-mivavaka anankiray. Ny apokalipsy rehefa nisoratana ny apokalipsy ho amin'ny fiangonana fito dia fiangonana nanoratana an'io. Afa hoe tsy taratasy nisoratana ho an'ny Filemona, afa nisoratana ho an'ny Timoty ireny epistily ho amin'ny olona anankiray. Fa ny epistily nisoratana hoe Kolosiana, Efesiana, Galatiana sy ny maro samihafa ireny misy assemblée tao nomena an'ilay tenin'Andriamanitra. Dia zavatra mila mipetraka ihany koa zany zavatra zany fampianarana nomena antsika hoe tandremo sao diso fandray, tandremo sao lasa mandray vilana ny tenin'Andriamanitra ka miteniteny foana ny amin'ny hoe tsisy fiangonana, tsisy fiangonan'Andriamanitra, tsisy assemblée locale, tsisy fiarahan'am-pirehetam-po amin'ny tompo fa mandeha fotsiny dia samy an' Jesosy samy fiangonana iso zay vilany zay tsy feno famarinana tenin'Andriamanitra raha voaraisina ohatr'izay fotsiny. Fa ilaina zay fiombonana zay. Ary ireo mpianatra ireo nahatonga an'ireo naomy ny ray toerana ozy izy ny ray fonenana, ny ray toerana niara-ny ombona namaky mofo nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly ary ny tompo nanamarina anazy aveo ary niasa ny fanamasina tao anatin'izay. Fampianarana momba resaka eglizy zay tsy parantese moa zany fa tiako zanana kely ao amintsika ao anatin'izay. Ny am'le hoe ahoana ny amoahanao entiky Jesosy, ahoana ny amoahanao an'le toetra ny Jesosy. Vavaka tenin'Andriamanitra, fiombonam-bavaka amina cellule de prière, fanatriana fotoana fiarahan'nyvavaka salamy zao, fanorateranao ireny ho an'i Jesosy fa fiarahanao miombona ihany koa rehefa aveo. Halleloia. Mazava ve zay? Zavatra mila mipetraka zany rehetrarehetra zany. Atolovan'i Jesosy ny fonao, akaiky Jesosy dia hiverina. Mibebany amin'ny fahotana rehetra, afoizo ny lalan-dratsy, afoizo ny fahotana, afoizo zay hota rehetrarehetra dia miverena marina ao amin'i Jesosy, miverena tanteraka ao amin'i Jesosy, manora tena ao amin'i Jesosy fa ty fotoana iainantsika ty efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Manapa-hevitra ao amin'i Jesosy Kristy ianao zay tonga eto androany. Araka nefa teneniko tany voalohany, ny fotoana eto dia atonga anao iaona amin'i Jesosy. Ny fotoana eto dia atonga anao tena hoe mibebaka marina ka nandray an'i Jesosy. Tsy sanatria famonjena toerana fotsiny hoe mandeha tadasiteny, mandeha ny fianakaviana, mandeha ny rahalahy dia mandeha koa dia mamonjy fotoana dia mamonjy fe-fotoana mamonjy fe-fotoana fotsiny fa ianao mila miaona amin'i Jesosy ianao. Mila miaiky ny fahotanao ianao, mila mibebaka ianao, mila manoro tena ho azy marina ianao ary manaiky ny fanjakan'i Jesosy ao am-po ianao, mila teraka avy any ambony ianao ary mandray ny fanolorany fanamasina mba ho vao hisy tompo-kase ianao. Fa ny vao hisy tompo-kase ihany miakatra any an-danitra. Iza ny miakatra any an-danitra? Vao hisy tompo-kase. Iza ny manisy tompo-kase ianao? Za ve?
ny ambobao ve fitaovana ihany zay, kanalina ihany zay, fa ny ampitaina aminao anatin'le kanalina ao anatin'le fitaovana dia Jesosy mitarika ho amin'ny fibebahana, Jesosy mitarika ho amin'ny fanoratena, Jesosy mitarika ho amin'ny fahaterana avy any ambony mameanao ny fanamasina, manomboka kasehanao avy eo tonga zanak'Andriamanitra ianao. Fitaovana ihany zay. Haleloia. Velona Jesosy Kristy tompo ho azy ny fanjakana sy ny hery ny voninahitra, ianao anaiky ny fanapahana. Teneniko ny akaiky Jesosy ao dia hiverina. Mamerina le teny tany am-boalohany teo hoe ny ray ho raisina ny ray ho averina. Ianao ve anisan'ny ho raisina raha ho avy Jesosy? Inona ny antony ilazanao fa ho raisina ianao? Satria ianao paky eto ambobao, satria ianao eto ambobao foana, tsara ny meny tenin'Andriamanitra, tsara ny mandray izay eto. Fa ny tena zava-dehibe ianao makala fahotana. Ianao tsy miraitsy kombakomba amin'ny ratsy. Ianao tsy miombonota, ianao afaka amin'ny fahotana. Ary Jesosy no afaka anafaka anao. Misy voa latsaka any aminao isaka mandeha eto dia misy voa. Ny taninao ve tany tsara le mandray sy mankatony tenin'Andriamanitra. Fa io voa io mitarika anao amin'ny fibebahana rehefa avy eo. Ny bebaka marina ve ianao. Efa nafonao ve ny fahotana rehetrarehetra. Haleloia. Tsisy fahotana tsy afaka zany. Marina sa diso. Tsisy fahotana tsy afaka zany, tsisy ota tsy afaka zany. Tsisy hoe tonga any Jesosy dia hoe ve ty mbola tsy afaka midira fa rofa anamitsika ty raha atao an-danitra. Miditra any efa afaka ota daholo. Ahoana hoe? Miditra any efa afaka ota daholo, efa voadio, efa nao masiny, efa nao marinina ny miditra any. Fa tsy hoe any mbola hitoriana fibebahana ihany. Any mbola hitoriana fahamasinana ihany. Eto ny hitoriana fahamasinana, eto ny hitoriana fibebahana. Ary za miterenao fa ny herin'ny fanamasina ampy anafaka anao amin'ny ota malaky mahazo anao io. Ampy anafaka anao amin'ny fatotra mangazy mahazo anao io. Ampy anafaka anao amin'ny fahazaran-ratsinao io. Haleloia. Io fahazaran-ratsinao io, io toetra ratsy, io ota tazominao io. Tsisy an'izany tsy afaka zany io matoy, tsy afaka dia anao zay mbola tsy mafoy an'io. Fa any aminao fotsiny mamotsy reny hoe tena votsy ty Jesosy mampataika an'i Jesosy tsika raha tsy afaka ianao. Mampataika an'i Jesosy tsika raha tsy miaina ao anatin'ny fahamasinana ianao. Zay nateraka Andriamanitra ozy izy manino? Tsy manota. Ary tsy vita hoe tsy manota fa tsy mahay manota. Ohatran'ny hoe olona tsy mahay mikitikitika ty table ty. Za tsy mahay an'io. Raha sainao teo io atao mivoaka tsara ny feo, atao mivoaka tsara zao tsy hisy haiko io. Satria tsy mahay an'io dia tsy hivoaka mihitsy ny feo sisy tsy mahay Ohatran'ny hoe ianao raha tsy mahay mira ka manay an'ity micro ty tsy hosaina koa ianao tsy hay hira fa tonga dia efa tsy mahay mira fotsiny ianao. Dia valana be ny amintsika rehefa mandeha ty rehefa mandray ty ianao satria ianao tsy mahay mihira. Na hoe tsy mahay miteny sisy. Dia ohatr'izay koa rehefa amin'ny Jesosy hoe rehefa tenao amin'ny Jesosy tsy mahay manota, tsy hainao fotsiny le manota. Haleloia. Inona no mahatonga an'izay? Ny fanamasina mahatonga an'izay ary le tenin'Andriamanitra milatsaka ao anatinao. Rehefa milatsaka ao anatinao io na ianao zay manamafy fo fotsiny dia minitsy miainy, minitsabo, minimy fikitra anaty fahotana fotsiny dia ao foana. Na ianao tena manaiky esan'ny fanahy, mandainga ianao fa vetivety eo ianao tonga dia mibebaka hoe tsy miandry rariva kory fa tonga dia mibebaka ianao. Fa ohatra ianao tsy mibebaka zay tianao le ote dia ianao mihitsy ny tena safidy hoe mbola hijanonao. Fa rehefa mihaona mitombo ianao ary tena manaiky miatsaka an'le tena, io vo io milatsaka ao aminao dia tsy mahay ianao hoe tsy mahay mandainga ianao. Tsy mahay makahaly ianao, tsy mahay manota ianao, tsy mahay tsy mamela hevika ianao. Tsy vitanao tsony zany. Satria nanino? Misy fiovana ao anatinao, misy tenin'Andriamanitra ao anatinao, misy fanamasina ao anatinao. Haleloia. Resaka fahotana dia tena mizatra apetraky ny tompo atanatiko mihitsy mety efa fantatsika ihany fa tadidio fa ny vady dia ray ihany. Ny vady ihany koa rehefa lekelaka anatrehan'Andriamanitra dia izay ny vadinao mandra-pahafatinao. Amintsika eto ny fanamasina hiasa fa matony tompo miteny an'izay tsy azo atao tsy araka ny tenin'Andriamanitra ny manambady fanondrony. Raha mbola velona ny vadinao tsy afaka mampakatra vady mihitsy ianao na miaraka amin'olona anankiray hafa na inona antony. Tenin'Andriamanitra dia milaza ozy Jesosy hoe noho ny amafisan'ny fonareo nanomezany mosesy anareo taratasy fisaraha-panambadiana
dia afaka misaraka ozy ny ten'andriamanitra raha tokatratra mijangajanga ny anankiray fa tsy afaka manambady intsony ao arin'izay na raha manambady olona nisaraka ihany koa dia manota mijangajanga ihany koa ny fanamasina amin'ny teny an'izay androany za tena resy lahatra fa tsy kisendrasendry zany raha eninao zany regleo ny fiainanao regleo ny fiainanao fantatrao ny ten'andriamanitra tsy akasitrahan'andriamanitra ny fiarahana ny vady faharoa indray ary ny vady ihany koa dia tokana ny vady voarara ny ten'andriamanitra ny fisakaizana amin'ny olona ivelany vadinao ao atokantrano resaka fijangajangana zany zao tena andavony satana mihitsy andavony satana ny olona mihitsy zao fotoana zao ny fanahy tena miteny hoe mibebatsika amin'ny endriky jangajangana rehetra na ny amin'ny réseaux sociaux na ny amin'ny vantana dia mitovy ihany fijangajangana raha misy resaka ivelany na misy fiarahana ivelany tsy ao atokantrano ataonao amin'ny olona ny ivelany efa tany fa fijangajangana zay na tanora ianao mbola tsy manambady na efa manambady ianao misy voankasika zany teny zany androany tena fanahy masina mihitsy no miteny mibebasika andriamanitra mahita ny fahotana miafina zay tretretinao fa tsy ho hitan'izaniza mihitsy tsy ho fantatr'izaniza mihitsy dia manao zavatra miafina ianao androany tompo miteny aminao dieny mbola tsy miariary ampabe maso elao zany dia mbola tsy araka ny volazany ten'andriamanitra hoe tsy misy takona zay tsy ho aseho dia mbola tsy sokafan'i jesosy ny fahazavana mahakasika an'izay mbola miteny aminao jesosy hoe regleo fa mbola miandry izy atsaharo ny fijangajangana atsaharo ny fiarahana amin'olona tsy vadinao fa fahotany anatrehan'andriamanitra zany vo eo tsika na eno an'le teny hoe mifalia ny vadiny fatanoranao ary ao ka ozy tsisy amitaka ny vadiny fatanorandy zay manatsofina aoka izy amin'izay lazay ny fanahy ny fiangonana amen so tsika tokony andrany afatra omen'izany tsy vazivazy ny fanjakan'andriamanitra tsy vazivazy ny fiverenan'i jesosy tsy vazivazy ny miaraka amin'ny tompo fotoana zao anamboaranao ny fiainanao fotoana zao ireglenao ny fiainanao tsaroko amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7 efa nitondro ny tenin'andriamanitra koa dia nisy olona niaiky ny fahotany nisy olona nitondra ny odiny teo am-poly nisy olona magicien nitondra ny bokiny teo am-poly nisy olona zany hoe namosotra ny fahotany teo am-poly tsy teo am-poly fa teo am' jesosy fa poly nampiasain'ny tompo zay manafina ny fahotany tsy ambiny zay tsotraka mafoy azy mahazo famindrapo mahazo famelan-kelo raha miaiky ny fahotantsika sika matoky sy marina izy mamela ny fahotantsika manadolatsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra ekeo ny fahotanao confesseo ny fahotanao eo natrehan' jesosy eo natrehan'ny olona mbola mieritreritra ianao hoe ahoana ny toyany ahoana zany ny amahakosa sisa fa rehefa miaiky fotsiny ianao ary namotsitra zay ny zava-dehibe ny ambo ny tompo manao azy rehefa aveo fa tsy ianao ny manao an'io fa ny tompo ny manao azy confesseo ny fahotanao confesseo zay tsy mety nataonao eo anatrehan'i jesosy eo jesosy zao eto manatrika anao mahitanao confesseo zany fa zany tena anao fa mamery anao jesosy anafahana anao am'izany mamery anao jesosy anafahana anao am'izany